faly miarahaba antsika rehetra indray ry mpiheno malala isany. Manonona hatrany ny fahatsaran'ny tompo fa indrindra ny fiadanany anjaka hanapaka hatrany ao anivon'ny ho tokantranonao izay mampandroso izao feo izao. Ampifaliana arak'izao fahenonao azy ao mihitsiny koa no hitongavanay 4 mirahavavy eto aminao indrindra ho anao izay tena hoe mihaino sy tapaka nyity fandaharana eto ity. Faly izay satria omen'ny tompo fahafahana andeha hitory hifampizara aminao ny filazantsara an'Andriamanitra, indrindraindrindra ny fiapiainantsika vehivavy. Izay tsy nany fandaharana izay ho arosona 4 mirahavavy eto ka ampifaliana satria ny ora sy ny fotoana nomenana eto dia avy tamin'Andriamanitra. Dia ianao koa zao ianao izay afaka miheno anay io dia nomen'Andriamanitra ora sy fotoana afaka mandre ny fizarana izay ho arosona eto zany. Ka dia miara-paly ary tsika miara-paly satria nahazo fahasoavana manokana afaka manao an'izao fanompoana izao. Haleloia. Dia raina ny tompo averitsika aminazy ny voninahitra. Hivavaka fohy fotsiny ao dia anomboka avy hatrany satria eto moa zany fanontaniana no apetraka dia ny valiny ireto rahavavy izay efa hitanao eto amin'ny sary reto no hamaly izany. Ka hivavaka fotsika ao ndreo vetivety ny lohanao. Haleloia. Ray masina tsara indrindra. Tsara tokoa ianao sady mpanao ny tsara ary rainay amin'ny anaran'i Jesosy ianao. Makasitraka feniny amin'ity ora sy fotoana nomenao anay tsirairay avy ity indray izay 4 mirahavavy sy ireto olona izay manongila tsofina mihaino ireto misaotra anao fa mbola izahay velona toy izao tokoa no anananao fahefanana mampiasa anay ka afaka indray izay mifandray amin'ny analan'izao fizarana izao. Misaotra tompo fa fotoana fohy no nomenao anay indray mba ahafahanay mizara indray ny fiapiainanay vehivavy satria ny vehivavy dia tena manan-danja amin'izao tany izao. Tena misy antom-pisiana tokoa ny vehivavy fa hifampizara izay satria misy zavatra mila fantarinay vehivavy amin'ny fiainanay. Ka noho izany dia mba nomenao anay 4 mirahavavy indray ny fotoana mba ahafahanay mizara izany. Ka mitenena eto indray tompo ary ampiasao ny molotrinay tsirairay avy reto mba ho fitaovana sy ho fantsina ahafahan'ny tenao hiampitany amin'izay miheno an'izao fandaharana izao. Ka misaotra zahady tompo malalo ary atombokay amin'ny analany anaranao Jesosy Kristy ity fifampizarana ity. Haleloia. Amen. Amen. Eny ary satria efa vonombonina be ianao dia inona raha ny valiteny reto rahavavy reto satria eto zany dia hoe ohatra ny ahoana zany hoe vehivavy tsara zany. Izy efa hitanao eo amin'ny lohateny eo ambony io hoe vehivavy tsara. Raha vao miteny hoe vehivavy tsara isika dia tsara sady tsaritavy ny volony hotsika izay, tsara tarehy, tsara fitsiky, tsara maso, amin'ny endriny rehetra zany avy aty ivelany toy izany tsara tarehy izany. Dia sady lava volo ny ranjanana. Zahay zany netsika ny ety maso anankiroa mijery an'ilay izy fa andao mba ho renesika any ambavan'ireto rahavavy reto ohatra ny ahoana zany hoe vehivavy tsara zany. Ka raisika mpitiavana indray raha ny rahavavitsika izay efa vonombonina be izy hamaly ny fanontaniana avy any aminy dia mihaino finaritra sady ary sika rehetra. Ndao ary atolotra anao rahavavy ny fitenenana. Fiadananao aminao sy ny ankonanao mankasitraka indrindra rahavavy malala nanome ny fitenenana dia tsy nonoko manokana amin'ny asy ny ankonanao koa fiadanan'ny tompo. Ny fanontaniana napetraka ao moa zany dia izao hoe ohatry ny ahoana ny atao hoe vehivavy tsara. Izay ilay fanontaniana napetraka ianao rahavavy dia izahako vanina araka ny fijalian'ny fanamasina. Amiko manokana raha ny hevitra manokana dia izao foany. Izaho zany mibazay foana amin'izay voasoratra ao anaty baiboly satria ao ny fahamarinana. Tena Andriamanitra dia milaza hoe fitaka ozy ny hatsara tarehy sy ny hatsaram-bika fa vehivavy matahotra ny Jehovah no jerena. Tsara daholo ny zavatra nataon'Andriamanitra. Ary ao anatin'ny baiboly dia tsara daholo ny ilazan'ny baiboly ny vehivavy rehetrarehetra ao amin'ny baiboly. Vehivavy tsara tarehy. Fa misy fiavahany tsara tarehy zao Dalila nefany tena tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Jezabela koa tsara fa tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Betsaka ny vehivavy ao amin'ny baiboly fa singanina manokana Estera, ry Zara, reny tena hoe vehivavy tsara
araka ny sitrapon'Andriamanitra, nandeha araka ny sitrapon'Andriamanitra. Fa misy koa vehivavy tsara ohatran'ny Jezabela sy ry Dalila sy ry tsy fantatro izabiny ao anaty baiboly ao, ireo vehivavy tsara endrika itsy avelany fa manana fanahindemony ao anatiny. Ka amiko manokana le hoe fahatsarana raha vavy malala, raha mamaly an'izay fanontaniana napetraka ao izay dia bizao hoe tsy le tsara itsy ivelany, amiko ny atao hoe tsara, tsy le hoe tena ny forma tsara, tena sady tavo ny volony, sady manitra ny lava volo, rehefa mandeha izy mahafatifaty, tsy any le fahatsarana. Fa le fahatsarana amiko dia miainga avy any anaty. Misy tenin'Andriamanitra izay ny Genesis 3:7-7 hoe raha tsara toetra ianao koa dia ho miramirana ny tavanao. Izany hoe le fahatsarana avy any anaty izany no mitondra le fahatsarana etsy ivelany. Satria ianao na tsara tarehy tahaka ny inona arany izay ny tonga dia nahatonga an'i Jesosy nanitsy ny faty sy ny mpanoran-dalàna hoe nareo izy ohatry ny fasana, tsara rafitra etsy ivelany fa tombaka soloa no ao anatinareo. Izany hoe le fahatsaranao etsy ivelany izany tsy no mitondra ny fahatsaranao. Izany hoe ny vehivavy izany tsy ny bikabikany na ny endriny no mahatsara azy. Indrindray misy olona mametraka fanontaniana hoe le lehilahy tena tsy sikianina nefa le vehivavy tsy ary, inona no mba nitiavany lehilahy iny an'iny vehivavy iny? Za te hiteny anao androany hoe ny fahatsara toetra ny olona anankiray mivoaka avy any anatiny avy any manarona ny zavatra rehetrarehetra. Raha olona be fitiavana, tia miantra olona, tsara fanahy le olona, dia tahako an'izay ny bikany, mety hoe tsy dia manana hamanjana loatra izy. Kanefa tahako an'izay satria raha ny tena marina dia ny fitiavana no maneho zavatra maro. Ny olona anankiray rehefa ao anatiny fitiavana, na inona toerana misy azy, na inona endrika ananany dia tsara foana izy, na aiza tany alehany. Satria rehefa ao anatinao ilay fitiavana dia manana fahalemem-panahy ianao, tia miantra olona ianao, tia manampy olona ianao, izany zavatra rehetrarehetra izany tsy vitan'ny hatsaram-bika na hatsaran-tarehy. Misy ny vehivavy misarika ny lehilahy, misarika olona amin'ny alalan'ny hatsaran-tarehy sy ny hatsaram-bikany mba hisintomany zavatra any amin'ny olona, mba hiabuse ny olona anankiray. Fa ny vehivavy tsara dia manome foana, manolotra foana. Ka izay hatsarana mivoaka avy any anaty izay no manome endrika an'ilay olona etsy ivelany ka ahafahan'ny maro milaza hoe tsara iny vehivavy iny, tena miavaka iny vehivavy iny. Fa tsy le hoe hatsarana raha mijery manokana antsika eny amin'ny ny fahatsarana eny amin'izao tontolo izao dia izao jerevy ireny olona manao mannequin ireny, jerevy ireny olona manao miss ireny, jerevy ireny olona manao publicité amina karazana zavatra maro samihafa ireny, fa tena olona tsara bika, tena taille zéro, tena mitsatoka tsara, tena tsara bika. Nefa indray olona ireny dia mampiasa an'izany fahatsarana izany amin'ny zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra, mampiseho vatana, manao zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra, maneho ilay hatsarana. Fa ny tena fahatsarana dia tsy ilay fahatsarana hita etsy ivelany. Amiko manokana izay ny opinion tsy fantatro, ny opinion ny hafa tsy fantatro, fa raha ny amiko manokana ny anontanianao dia izao: ny fahatsarana dia ilay fahatsaram-panahy, ilay fahatsara-po. Fa na ohatry ny ahoana na ohatry ny hoe natsaram-bikanao rehefa ratsy ny fonao dia ratsy daholo izay ataonao rehetrarehetra. Misy film izay hoe la beauté du diable, tena tsara tarehy ilay vehivavy nefa dia namotika olona maro satria ilay hatsarana iny no nentiny na nimbana ny fiainan'olona maro samihafa. Izay hoe la beauté du diable, izany hoe misy izany ny olona manana hatsarana fa hoentiny hamotehana ny hafa, fa misy ny olona tsy manana hatsarana fa manana hatsarana mivoaka avy any anaty, manam-pitiavana, malemy fanahy, tsara toetra, tia miantra ny hafa. Izany zavatra rehetrarehetra izany mitondra fahatsarana eo amin'ny fiainan'ny tsirairay aby. Ka amiko manokana ny vehivavy tsara dia tsy ron'ilay hoe tena amin'ilay ozy ny fitenenan'ny tanora, fa amiko manokana dia izao ny vehivavy matahotra an'Andriamanitra. Vehivavy matahotra an'Andriamanitra satria tsy misy fatahoran'Andriamanitra ao anatin'ny olona anankiray, tsy mahay manao sitrapon'Andriamanitra ny olona anankiray. Ao anatin'ny sitrapon'Andriamanitra nefa dia voatanisa ao ny hoe malemy fanahy, manam-pitiavana, miantra ny hafa, manampy ny hafa. Izany zavatra rehetrarehetra izany no fahatsarana tokony ho hita eo amin'ny vehivavy. Izay no mahatonga ny lehilahy sasany hoe mampirafina mahitsakitsaka ny vadiny satria tsy misy toetra tsara na fanajana na fandeferana na faneho-pitiavana ao anatin'ilay vehivavy ka mahatonga azy voasarika
amina vehivavy hafa mety malemy fanahy kokoa. Ka zay le izy hoe tsy nibika anao na ny toerana misy ianao no mameo anao hoe tsara ianao fa ny zavatra mivoaka avy any anatinao. Manao ahoana ianao rehefa tezitra, manao ahoana ianao rehefa ilana fanampiana, manao ahoana ianao rehefa mba misy olona mila vonjy aminao fa amin'ny alalan'izay no anehoanao ny fahatsarana, manao ahoana ianao rehefa misy olona manao ratsy ianao, amin'ny alalan'izay no anehoana ny fahatsaranao fa tsy ny bikabika na ny makiazy na ny fanolakolananao ny volonao io na ny fanaovanao ny akanjo miraitra indrindra ny tsarananao hoe tsara. Ka amiko izany raha feheziko mbangoko tokana valiteny avy aty amiko hoe ohatry ny ahoana ny atao hoe vehivavy tsara dia vehivavy matahotra an'Andriamanitra, vehivavy manao ny sitrapon'Andriamanitra, tsy mijery mihitsy amin'ny endrika ety ivelany fa ny any jereko dia ny fanehoam-pitiavana ao anatin'ilay olona anankiray no ahafantarako fa tsara ny olona anankiray na hoe ratsy ny anankiray, indrindra raha ho an'ny vehivavy. Tsy misy afaitrizay no ahitana fa vehivavy tsara. Izany no tonga ny vadin'ny Nabala lasa vadin'ny Davida rehefa tonga mpanjaka izy, satria naneho fahatsaram-panahy izy. Rehefa tonga Davida mitady sakafo tao dia tsy nomeny Nabala vadiny, dia izy no naneho fahatsaram-panahy nanome an'i Davida. Rehefa avy eo izy lasa vadin'i Davida. Ka za te hiteny aminao hoe ilay fahatsaram-panahy ao anatinao no mame ny fahatsarana, fa na tsy hanananao ary ny hamanjana fa hanananao ny hatsarana rehetra ao anaty. Tiako teny hoe malemy fanahy, tsara toetra, tsy manampy ny hafa dia ho hitanao tsara fa tena tsara tokoa ianao ary haiko ny fahatsaranao ny olona. Ka zay mahatonga tena teny anao hoe tsy voatery ho tsara bika sy tsara taretaka ny Jezabela sy ry Dalila sy reo tsara rehetrarehetra ianao vadin'i Herôda, fa za tena te hiteny aminao ao hoe ny avany amin'ny fo avy mihitsy miainga ilay fahatsarana ary avy malala avy any amin'ny fo, satria na fomba fiteninao na fomba fihetsika na fomba fisainanao rehefa ny fonao ny tsara dia tsara daholo izay zavatra rehetra ataonao. Ka za te hampirisika anao hoe aza kolokoloina be ilay endrika ety ivelany ho hita fa tsara, fa kolokolo ilay ao anaty hamoaka tsara, satria hoy izy ny ohabolana toko 5:24 hoe ny fo ravoravo mahamiramirana ny tarehy, izany hoe miainga avy any am-po an'ilay izy ravana malala, miainga avy any am-po an'ilay izy raha vao tsara sy ravoravo ny fonao dia miramirana ny tarehinao. Raha tsara ny anatinao dia tsara foana fijerin'ny olonanao ety ivelany. Ka aza misahirana mandany andro mba hanatsara ny ety ivelany, fa hisahirana ny fandanian'andro mba hanatsara ny anaty dia ho hitanao fa tsara ary ho vehivavy tsara ianao. Amin'izay fotoana izay dia ho sambatra tokoa ilay vadinao, satria izay nahazo vady tsara dia ny nahazo harena, satria vehivavy tsara ianao. Ia, voninahitra n'Andriamanitra rery izany fa ny fampaherezana sy ny valiteny dia ho antsika tsirairay avy dia samy mandray izany tsika. Fa izay ny avy aty amiko dia mankasitraka anao raha vavy malala na ny fitenenana dia averiko any aminao indray ny fitenenana dia tahiny tompo indrindra ianao sy ny ankonanao. Ny vehivavy ilaina, ny vehivavy modely, ny vehivavy deraina, izay mankatony tena. Ny vehivavy ilaina, ny vehivavy modely, ny vehivavy deraina, izay mankatony tena. Haleloia, mankasitraka fiainanao ihany koa rahavavy nitondra izay fanazavana mazava dia mazava izay mino fa tsy izaho rery nandray fa itsika rehetra izay ny heno eny fa na izy ny teniko dia raha rentsika soa koa izy mba ho hifanena amin'ny anjara voatendry ary hahazo vaty tsara le avy amin'ny Jehovah mihitsy no ho aza ho an'izay tanora rehetra mbola tsy ao anatin'izay tokantrano izay dia homeny Jesosy vaty sahaza
ilay vady tsara, dia raha lehilahy tsara, raha vehivavy tsara. Amen. Eny ary misaotra indrindra mirary soa ho anao ny amin'izay firarisoa koa izay nafafinao atao dia averina aminao ihany koa izay. Ry mpihaino malala, mino fa nandray ianao ary mbola manana ambara ihany reto rahavavy reto, mbola tsy lany, mbola manako tenenina amintsika tsirairay avy ny fanahy masina ka amin'izao fotoana izao dia ho averintsika, homensika ny rahavavy ato ambadika kely ato indray koa ny fitenenana satria dia manan-kambara koa izy amin'izay momba an'izay vehivavy tsara zay dia andao mba samy ny andray lasa matiantoka ianao raha maka fotoana mihaina eto nefa tsy mandray fa hoe mihaino fotsiny dia fantatrao ve zay fa andao samy ny andray tsika rehetra mba tena ho vehivavy tsara eo anatrehan'ny fiarahamonina, indrindra eo anatrehan'i Jesosy. Amen. Ndao ary atolotra anao indray rahavavy ny fitenenana. Faly miarahaba atsika rehetra indray izay rehetra tonga eto dia amaly ny fanontanian'ny rahavavy tetsy aloha. Ampanatretena lehibe ary no andeha amalinay ny fanontaniana hoe ohatry ny ahoana ny atao hoe vehivavy tsara na ahoana ny fomba fijerina ao amin'ny vehivavy tsara. Amiko manokana aloha dia tena hoe misy anankiroa ny atao hoe vehivavy tsara. Ny voalohany aloha dia ny tena hoe vehivavy tsara arabaky teny, tsara tarehy, tsara bika, tsara endrika, tsara daholo izay jerenao eo amin'ny manontolo tsisy kianina. Mandalo izy dia tena hoe mahasintona mpijery, mandalo izy dia ny aminazy daholo ny mason'ny olona, mandalo izy dia aminazy daholo mason'ny olona rehetra. Izay ny atao hoe tsara. Izy zany ny mahafantatra hoe tsara ny tarehako, izany mahasintona mpijery, izany tsara bika, izany tsara volo, izany ampianarana zary ery ihany ny tsara tarehy. Any ampianarana dia mierika atsy amiko daholo ny lehilahy rehetra. Tsy lavan'izany fa tsara, manana toe-batana tsara. Nefa aiza ho aiza amin'izay ilay tena atao hoe hatsarana. Ilay tena atao hoe hatsarana aloha raha amiko manokana dia tena hoe manana ny hatsaram-panahy, matahotra an'Andriamanitra, miteran'Andriamanitra. Raha ataoko ara hoe eny tena hoe ao aminao izany ny hatsarana, ao aminao ny bika, ao aminao ny endrika, nefa tsy miaraka amin'ny fitarihan'Andriamanitra ianao dia ho aiza ny fanahinao? Ny fiainana ianao mieritreritra hoe izaho mbola tanora, tena mieritreritra tokoa moa hoe izaho izao mbola tanora izao ve, izaho vehivavy tsara tarehy kely ity, izaho vehivavy matanjaka be ity dia andeha hideran'Andriamanitra sady andeha hanolo tena ho an'Andriamanitra fa tsy aleo manararaotra fiainana kely. Misy anie mieritreritra an'izany tsika, misy manao an'izany mihitsy tsika hoe mbola tanora, mbola tia rendrarendra, mbola tia andrakandra, aleo manao fiainana. Nefa tsy hainao anie, tsy hainao, tsy haintsika ny fiainana ao aorianao. Andriamanitra anie mahay manova an'ilay sekondra ary tsy fantatra izay tena hoe zavatra miseho ao aorianao fa Andriamanitra ny teny. Fa zanako sy ny asan'ny tanako dia ho adidiko ihany. Adidin'Andriamanitra ianao. Ary vehivavy matahotra an'Andriamanitra dia tena ho arovany manokana, ho avahany manokana. Ianao efa tsara tarehy, efa tsara tarehy ianao dia ampiany fahasoavan'Andriamanitra. Anehoany Andriamanitra ny voninahiny dia lasa tena hoe voamey tsara ianao. Fa ianao moa izany, tsika moa izany raha mieritreritra hoe tsara tarehy tsika, hanananao ny bika, hanananao ny endrika, hanananao ny voninahitra, hanananao ny laza dia hoentinao aiza io hatsara tarehinao io? Hoentinao aiza io raha tsy miaraka amin'Andriamanitra? Hoentinao aiza io raha tsy hoe eo am-pelantanan'Andriamanitra ianao? Aoka mba tena tsy hiala amin'ny fitarihan'Andriamanitra. Aoka mba tsy hiala amin'ny fitarihany ary aoka mba tsy hiala eo ambany fahefany. Mandalo anie izao fiainan'izao sy ny filany, mandalo izao fiainan'izao sy ny tontolony. Ianao mieritreritra hoe
manam-bola ianao mieritreritra hoe tsara tarehy ianao mieritreritra hoe tsy anao daholo ve ny olona dia hoe tsisy fahataperana izany, tsia, manam-pahataperana ny zavatra rehetra, manam-pahataperana ny zavatra rehetra fa ny hatsaranao ny hasarobidy-nao dia aoka tena mba hoentinao hanamponana an'Andriamanitra aoka mba tena hoentinao hirehirehana, tsy menatra ianao hoe izaho vehivavy tsara tarehy manompo an'i Jesosy. Voamehana anie izany voninahitra ho antsika vehivavy, voamehana voninahitra ho antsika vehivavy izany hoe tsara tsika, iny vehivavy iny anie sady tsara no mendrika, way mitoetra an'iny hozy izy nareo, tsy mba tianareo ve raha resahan'ny olona manodidina hoe ity vehivavy ity anie tsara tarehy kely, fa iny arakaraka ny tarehiny tsara tena manam-panahy iny, manana toetra mendrika iny, manana toetra hafa mihitsy iny fa tsy toy ny vehivavy rehetra. Toy izay ilay hoe ianao mba vehivavy ohatr'izao ihany nefa ny fitondran-tenany anie tena tsy mendrika, nefa jereo anie fitondran-tena ny tena afy, tena ratsy fitondran-tena iny, maloto fitondran-tena iny. Any am-pianarana dia mijejojejo fotsiny ny ataony, tsy manaraka fianarana. Any am-piasana dia manindry ny hafa fotsiny, manambany ny hafa, manambany ny namany. Tsy aleo ve miala amin'izany aleo ny hatsarahanao raha vavy andao ny hatsarantsika hoentintsika hiderana an'Andriamanitra, hoentintsika nomezam-boninahitra an'azy ary hoavahan'Andriamanitra amin'ny vehivavy rehetra ianao, omeny hery, omeny tanjaka anie rehefa manompo azy, ao aminy misy ny fiadanana, ao aminy misy ny fahasoavana, ao aminy misy ny ariana rehetra, ao aminy misy ny fahatsarana avy amin'Andriamanitra anie io tarehintsika tsara io avy amin'Andriamanitra io ka andeha hoentintsika hanomponana azy, andeha hoentintsika hideranana azy. Tsika ve mieritreritra hoe tsara tsika dia avy amintsika? Tsy tsika ka, tsy tsika velively. Andriamanitra mpaharin'ny lanitra sy ny tany, Andriamanitra ray zanaka fanahy masina, izy no natao izao anao, izy no nanome an'io endrika io tsara tarehy io ka hoety eo anatrehany re ravavy andao hanompontsika azy ny hatsaranao andeha hanompontsika an'i Jehovahandriamanitra ny hatsaranao, ny bikanao, tsara feo ianao, tsara vatana ianao, tsara izany, avy amin'Andriamanitra izany, dia izany no tokony ho reharehavantsika, izany no tokony ho tena hoe izesitiavantsika hoe wao, manana an'i Jesosy tamin'i Jesosy izao tarehako izao, vehivavy tsara, vehivavy mendrika, vehivavy mahery miaraka amin'i Jesosy, vehivavy modely eo amin'ny fiarahamonina, vehivavy manana toe-po hafa. Jesosy anie raha nandefanao tetỳ raha nanome an'io tarehinao tsara io dia tsy niteny izy hoe andana hisetrasetra ao amin'ny manodidina ny tarehinao, na andana hanao andalàna ny tarehinao tsara tarehy io, fa niteny kosa izy hoe hoeto hanompoana, hoeto hanomeza ho voninahitra, hoeto hideranana ka n'aiza toerana misy anao, n'inona toe-panahinao, n'inona tarehinao na lazain'ny olona ratsy ary ianao dia teny anao ara-vavy tsara ianao, nohavahan'Andriamanitra tamin'ny maro ianao, nohavahany ianao ary adidiny, andraikiny, zanany ianao, asan'ny tanany ianao, ianao ilay vehivavy mendrika, ianao ilay vehivavy ho tahiana manokana raha samy vehivavy rehetra, ianao ilay vehivavy misy fahasoavana, ianao ilay vehivavy nosafidian'Andriamanitra tao anatin'ny maro ka hitanao ny hatsara-tarehanao aza hoentina hanimbanana ho avy, fa andeha re hoentintsika hanompoana an'Andriamanitra, andeha hoentintsika hanomezana voninahitra an'Andriamanitra ny tarehintsika tsara io anie hanomezana voninahitra azy dia tena faly ny Tompo hoe ndry nanomezako hatsara-tarehana azy ve tsy nentin'ny nanombanany tena na nentin'ny nanombanany ho avy fa nentin'ny nanomponana, tsy mba faly ve tsika hoe mideran'Andriamanitra miaraka amin'ny hatsarana, tsy mba faly ve tsika hoe mideran'Andriamanitra tsisy kilema ka noho izany ravavy andeha tsika hiverina amin'Andriamanitra, mbola tsy tara tsika, mbola tsy tara ianao, mbola tsy tara izaho raha izao niverina hifikotra amin'Andriamanitra indray. Ary aoka tsy hoentina andeha hirehirehana sy andeha hanaovana filan-dratsy ny hatsara-tarehy nomen'Andriamanitra anao fa aoka mba tena hifototra ny vehivavy mahery ianao, vehivavy nosoavin'Andriamanitra manokana ianao ary vehivavy
novidiany tao anatin'ny maro, ao aminao ny heriny, ao aminao ny fanahy masiny, ao aminao ny fiadanany. Hitoetra mandrakariva aminao sy ny hatsaranao, ary hampahery anao mandrakariva izy hitahy anao any amin'ny toerana izay misy anao any ho tahian'Andriamanitra manokana ianao. Andao isika hideran'ny Tompo, andeha hankalaza an'Andriamanitra, andeha hanome voninahitra an'azy ary n'inona zavatra ataonao, na inona toe-ponao dia ho eto hiderana an'Andriamanitra, ary n'inona zavatra hoe ianao mieritreritra hoe ratsy sy andeha isika hanompo an'Andriamanitra, andeha hidera an'Andriamanitra hankalaza an'azy. Dia izay indray ary ny fahafantarako ny atao hoe vehivavy tsara dia makasitraka nareo 3. miaino hatramin'ny ka hatramin'ny farany. Fiadanan'i Jesosy anie ho toetra ao aminao rahavavy, fiadanan'i Jesosy hitoetra ao an-tokantranonao sy amin'izay rehetra ataonao. Hanositra anao ho vehivavy mendrika izy, hanositra anao ho vehivavy modely eo amin'ny fiarahamonina izy. Ianao ilay vehivavy voatany manokana raha samy vehivavy rehetra, ary hirotsaka aminao anie ny fitahiany sy ny fiadanany. Mahireza daholo rahavavy ao amin'ny Tompo, tahian'i Jesosy daholo isika rehetrarehetra. Averiko amin'ny rahavavy teo aloha indray ary amin'ny fitenenana. Ny vehivavy modely, ny vehivavy deraina, izay mankatony teny. Ny vehivavy ilaina, ny vehivavy modely, ny vehivavy deraina, izay mankatony teny. Nieva tena. Halleloja. Dia raina Jesosy raisiko amin'ny amenina be mihitsy izany tso-dranona latsaka ny rahavavy teo izany mino koa fa ianao izay niheno tsara teo dia nandray amin'ny amenina tsara mihitsiny. Tokony voaraintsika daholo izay tso-drano rehetra teo izay mba ho vehivavy tsara, ho vehivavy miavaka, ho vehivavy hafa raha izay vehivavy iny izaho sy anao. Amenina. Mankasitraka feno rahavavy malala ny amin'izay fanazavanao na makafakanao ny hoe ohatra ny ahoana ny fanehoana ny vehivavy tsara zany. Tena hoe ianao koa araka ny tso-drano nafafinao teo dia hitoetra aminao tokoa izany, dia tahiana manokana ianao ho ambinina amin'ny zavatra rehetra atao ho lohan'ny fahatsoravany, ho vehivavy miavaka manoloana ny ankonana na amin'izay zavatra rehetra ataony ianao. Amen. Avy dia ianao izay miheno any koa dia mandray an'izany tso-drano izany satria ho an'izay miheno ny mahazo an'ilay izy dia rehefa confirmenao amin'ny amenna dia ho tanteraka tokoa izany. Amenna. Intsika ilay voalohany tenen'ny rahavavintsika teo, ny tanisainy teo ny ohatra ny hoe raha jerena maso anankiroa dia hoe izao ny vehivavy tsara, miavaka izy any hatrehan'ny fiarahamonina, any am-pianarana, lehilahy rehetra tahitahitra, izay izy raha jerena amin'ny avy ety ivelany. Fa hafa mihitsy ilay vehivavy tsara ilay nitsongainy Jesosy tao anatin'ny Marta iny, ianao izany. Isika rehetra izay miaina izany. Halleloja. Dia raina ny Tompo mino fa tena anisan'ny faly ianao raha vehivavy faly ianao. Tianao faly ianao maheno an'izany tianao izy ianao izaho ty tsy ololom-pona fa olona nitsongain'Andriamanitra, manana ny fahatsarako rehetra mila mivoaka avy ety amiko mila misitraka an'izany mpiara-belona amiko. Amen. Izany mihitsy. Eny ary efa misy rahavavy koa efa tsindrin-doana koa izy efa hanomboka koa izy hitondra ny anjara pirikiny avy any aminy ka dia izay indray aloha ny amin'ny izy amin'ny rahavavy efa vita teo fa dia atolotra antsika ny rahavavy manaraka indray raha ny fitenenana. Indro atolotra anao rahavavy raisindray ara atoloro meoana indray ny anjara pirika avy any aminao mba afalifaly ny fona indray entanetana indray izay hoe tena hafa mihitsy sika raha vehivavy. Amen. Nandao ary indro atolotra anao ara ny fitenenana. Ianao finaritra daholo. Mirabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy fidanan'ny tompo indray amintsika tsirairay avy. Hoy misaotra ny tompona andraikitra na amin'ny fitenenana. Androany dia mipetraka amin'ny fanontaniana ary anisany amaly an'izay fanontaniana izay hoe ohatra ny ahoana ny atao hoe vehivavy tsara. Nankalaza ny andro amin'ny vehivavy tsika dia mipetraka marina ilay fanontaniana ohatra ny ahoana
Zany atao hoe vehivavy tsara zany. Raha ny bokin'ny ohabolana raha havana, ohabolana faraka amby 30 dia any amin'ny andinin'ny 30 any dia milaza hoe izy vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy, fitaka ny hatsaram-bika ozy izy ary zava-poana ny hatsara-tarehy, fa ny vehivavy matahotra amin'ny Jehovah ihany no deraina. Matahotra amin'ny Jehovah ihany no deraina. Ny endrika ivelambelany rehetra zany fitaka avokoa, fitaka avokoa. Ao amin'ny ohabolana faraka amby 10 izy dia tena miteny an'izany mihitsy, 2:12 hoe tonikavim-bolamena ozy izy eo amin'ny oroksoa, ny vehivavy tsara tarehy tsy manam-pahendrena. Tsy vita an'izany fa tena hoe fahambaraka mahamenatra ny vehivavy tsara tarehy tsy manana fahendrena. Andao anie jerevantsika ny amin'ny andinin'ny 10 eny eo amin'ity ohabolana faraka amby 30 ity misy soramandry eo raha avana milaza hoe fankalazana ny vehivavy izay sady tsara no mazoto. Vehivavy tsara no mazoto. Vehivavy tsara eto amin'ny fanontaniana hoe ohatrany ahoana moa zany vehivavy tsara zany? Ndao vakitsika somary lavalava fa tena ilaitsika vehivavy mahafantatra an'ilay izy. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy, iza no mahita vehivavy tsara? Fa ny tombany dia mihoatra lavitra noho ny voangy. Le vehivavy tsara eto dia vehivavy mahay ozy izy. Le voangy ravana dia perle, le sarobidy, le lafo vidy indrindra. Matoky azy ny fonolahy ary tsy mitsahatra ny fanambinana azy. Matoky azy ozy izy ny fonolahy ary tsy mitsahatra ny fanambinana azy. Vehivavy tsara sady mahay zany dia voatany tokantrano, ambinina ny tokantrano raha havana, tsy mitsahatra. Eo amin'ny andinin'ny 12 soa no ataony raha vehivavy aminy fa tsy ratsy amin'ny andro rehetra iainany. Manao soa mikarakara tsara. Andao mbola toy izantsika fa hazavainy ka hatramin'ny farany mihitsy hoe inona ny vehivavy tsara. Eto amin'ny 17 amin'ity ohabolana faraka amby 30 ity, mizaha volon'ondry tsy rongony izy ary mazoto miasa amin'ny tanany. Tsy vehivavy kamo zany natao hoe vehivavy tsara raha havana. Toy ny sambo mpandrato izy ka avy any amin'ny lavitra no hitondrany ny aniny. Mifoha izy raha mbola alina azafady ka manome anina ho an'ny ankonany sy anjara ho an'ny ankizivaviny mikarakara ny ankonany izy, mahandro sakafo izy, manao izay hitafiany tsara izy. 19 mihevitra say izy ka mahazo azy, ny vokatry ny tanany no anaovany tanim-bolomboka. Misikina hery izy ary atanjahiny ny sandrina. Matanjaka vehivavy miasa, tsy tia matoritory, tia filaminana. Hitany fa tsara ny tombom-barony ary tsy matsiro mandritra ny alina izy. Miasa fatratra raha havana, miasa fatratra. Eo amin'ny andinin'ny 20 milaza hoe manatsotra ny tanany amin'ny ora izy. Eny, mamelatra ny tanany amin'ny mantra. Tia manao soa ny vehivavy, tia manampy ny hafa ny vehivavy. Tsy manahy ny oram-panala ho amin'ny ankonany izy, fa ny ankonany rehetra samy voatafy volon'ondry mena avokoa. Manao izay mahasalama, mampatsara ny ankonany izy. Rehefa fotoana mangatsiaka dia io misy akanjo vonona eo mafana tsara. Mihevitra ny ankonany ny vehivavy tsara raha havana. Manao fikatroka, firakotra azafady, manao firakotra ho azy izy. Ny fitafiany dia rongony fotsy madinika sy lamba volom-paratsy. Mihaja, manao fiaingona masina. Ny lahy dia hajaina eo am-bavahady raha miara-mipetraka eo amin'ny loha olona. Manaja ny lahy izy ary voalaza mihitsy hoe ny vehivavy dia satro-boninahitry ny lahy. Manaja zany raha hava, manaja. Tsy mamingavinga, tsy manala-baraka ny mason'olona eny.
fa manaja marina tokoa, fa lalam-pomba rehetra. Eto rahavana dia le tenin'Andriamanitra hoe nareo vehivavy maneke fotsiny ny lahy. Indraindray tsy mila resaka be fa tahaka ny fanaka malenitsika, manaiky fotsiny manome voninahitra ny lahy. Hery sy voninahitra ny fitafiany ary ny andro avy iomehezana ozy izy. Manokatra ny vavany amin'ny fahendreny izy ary ny lalany famindrapo ny eo amin'ny lelany. Tsy manoka bavy izy raha tsy fahendrena tena mahay miambina amin'ny vavany zany ny vehivavy tsara, fa tsy mipetsopetsona, tsy maika amaly, tsy be famaliana ihany koa. Mitandrina tsara ny ataon'ny ankonana izy ary tsy homana amin'ny mofon'ny fahalainana. Ny zanany mitsangana ka midera azy hoe sambatra. Ny lehilahy dia mitsangana ka midera azy hoe maro ny zazavavy manao soa fa ianao mihoatra noho izy rehetra. Maro ny vehivavy le soa eto dia hoe nahavory harena. Tena mirotsaka amin'ny fitahiana zany, mirotsaka amin'ny fitahiana ao anaty tokantrano iray amin'ny fitsangana amin'ny vehivavy anankiray, amin'ny fananany ny vehivavy anankiray fahendrena, amin'ny maha hoe vehivavy tsara azy. Fitaka ny hatsaram-bika ary zava-poana ny fahatsara-tarehy, fa ny vehivavy matahotra an' Jehovah ihany no deraina. Zay ihany no deraina rahavana. Ndao tsika anamboatra ny fitondran-tenantsika. Mety androany ny tenin'Andriamanitra milaza mananatra antsika hoe ahoana marina tokoa ary ny tokony fitondran-tena amin'ny vehivavy, dia efa voalaza amin'ny atsipiriany rahavana. Fakazara amin'ny tsy to dia hiadana ianao. Mazotoa mamaky baiboly dia mahafantatra ianao ary irotsaka ao anatin'ny tokantranony tsirairay avy ny fiadanana, ny fifaliana, ny fitiavana rehetra. Rehefa misy an'izay hoe vehivavy tsara zay ao an-tokantrano, raisitsika kely vetivetika fotsiny tantaran'ny Rota sy Naomi rahavana. I Rota dia vinan'ny vavin'i Naomi, fa rehefa tsy nanana n'inona intsony i Naomi, maty ny vadiny, maty ny zanany, dia nanoro hevitra tsaran'ny Rota izy. Zay no tokony toetran'ny vehivavy. Andao nefa kitsika kely eo amin'ny Rota toko 7 eo amin'ny andininy Rota toko 7 andao toa dia efa kitsika dia eo amin'ny andininy 1 hoe dia hoy Naomi raha fozany vavy taminy, tsy hitady izay tokantrano ahitanao fiadanana va aho anaka mba ahasoanao. Nitady izay ahasoan'ny Rota izy rahavana, nitady izay ahasoan'ny Rota izy na dia hoe raha fozam-bavin'ny Rota ary. Ny fifandraisana zany tena hafa mihitsy rehefa le hoe vehivavy tsara, vehivavy endry no miteny sy manao zavatra. Eo amin'ny andiny 4 eo amin'ny Rota toko 7 io. Ary rehefa ny mandry izy dia fantaro izay andrinozy izy ary midiraka songay ny lamby eo atongony dia mandry eo aminy ary ho lazainy aminao izay ataonao. Manoro hevitry i Naomi, manoro hevitra ny Rota, manoro hevitra ampahendrena, tsy ampavoany Rota. Eny, fa ataoko izay rehetra lazainao amiko izy Rota. Mahita amin'ny fahatsarany Naomi izy ary i Naomi koa dia manao ny aintsy ho zavatra mba ahasoa an'ny Rota rahavana. Ary tao anatin'izay dia hozy izy Boaza zay avany Naomi ihany hoe hotahin' Jehovah ne ianao anaka, efa nanao soa be lavitra tamin'ny atao aoriana ianao noho ny tamin'ny voalohany, noho ny tsy nanarahanao ny zatovo na ny malahelo na ny manan-karena.
ko ankehitriny anaka aza matahotra ataoko aminao izay rehetra angatainao fa fantatra izay vehivavy ao an-tanàna amin'ny fireneko fa vehivavy tsara ianao. Fitondran-tena ny rota rehetra dia nilazan'ny Boaza hoe fantatry ny firenena rehetra ozy izy fa vehivavy tsara irota. Aoka izany no laza tsika vehivavy rehetra, aoka izany no laza ny tsika vehivavy rehetra. Voninahitra ho an'i Jesosy rery ihany a, taheny tompo daholo indray ary. Mankasitraka feno. Ny vehivavy ilaina, ny vehivavy modely, ny vehivavy delaina, izay mankatony teny. Ny vehivavy ilaina, ny vehivavy modely, ny vehivavy delaina, izay mankatony teny. Haleloja, mankasitraka feno ihany koa anao rahavavy a, mitondra izay anjara biriky izay a, izay narosonao teo izay a, dia hotsofina rano koa ianao mba ho vehivavy tsara, vehivavy mendrika manoloana ny fiainanao, manoloana ny tokantranonao a, manoloana ny fiarahamonina. Amen. Ie, vehivavy tsara hozy izy teo ny tantaran'ny Rota. Tsika dia mahita an'izany eo amin'ny Baiboly ary tsisy mino fa efa mba namaky an'izany tenin'izany daholo a, mahalala an'izany tantaran'ny Rota sy Naomi izany. Ka zao, ianao anisan'io vehivavy tsara io koa ianao, manina moa Rota dia navita an'izany, toe-pony izy, ny toe-pony fon'olombelona ohatrantsika ngeny azy, vehivavy ohatrantsika nge izy, izay mba vitany koa mba tokony ho vitantsika, ndao mba hiavaka zany sika amin'izay toe-piainantsika zay, toe-posika zay, ohatra ny ahoana ny voa tokony hivoaka amintsika raha vehivavy tsara isany. Ary sa isy olona iteny mihitsy ianao dia vehivavy tsara ianao, tsy le tsara jerena ety ivelany fa le tsara avoaka ny ao avy any anatinao avy ihany. Amen, haleloja. Teraina ny tompo a, mankasitraka n'izy telo amin'ny rahavavy a, nitondra ireo valiny fanontaniana napetraka ireo a, ary mankasitraka anao ihany koa izay nanaraka hatramin'ny farany ny iaino ana efatra amin'ny rahavavy teto a, ianao ny notahiana manokana ary zao a, ianao a dia mba entanina koa mba anao valim-panontaniana e, sorata eo amin'ny commentaire raha mba misy hoe mahaliana anao ity koa mba anjara biriky avy ety amiko a, andeha mba ho faliako izy amin'ny efatra amin'ny rahavavy a, mba fiaraha-miasantsika zany. Ary tsy mampanina ihany koa nao partagenao aza fa misy vehivavy koa any mety ohatrany hoe miketraketrika izy amin'ny fiainana, ohatrany mihevitra ny tena hoe za ty dia efa tsisy ialana azy amin'ny fiainana, amin'ny fiarahamonina, da nampaherezo izy. Na amenao anjo fizarana zao a, na izy faingeo manokana teneno izy rehefa nandrehanao teto a, azava ho aminy fa izy dia vehivavy tsara izy, hovoiziny mahatsara azy ato amin'ny tompo. Amen. Dia izay raha ny fandarantsika indray androany a, andiany voalohany izy ity a, mbola hisy andiany manaraka ho avy tsy ho ela, fa dia mazotoa mihaino hoe ary za moa dia teny dia nafatra anao foana hoe aza ty no misabone indrindrandrindra fo anao izay voasamba ny haino ny fandarana, sabone io na atao j'aime ty page ty a, dia amin'izay a manaraka ianao dia tonga eny amin'ny telefaonina anao ny notification, tonga indray ny fandaharan'ny vehivavy tsara partie 2. Amen. Dia samy tahin'Andriamanitra mirahatra antsika mandra-pionana indray raha mbola tsy miverina eny amin'ny rahalanitra Jesosy a, dia mbola tafaraka atao anivon'ity page ity sika, na ianao koa izay mpanaraka atao amin'ny YouTube zany. Tahin'ny tompo daholo a, maheresy indrindra amin'izao fiainan'izao. Amen. Ieva tena laza fa tsara tarehy, ieva tena laza fa tsara bikabe, efa tsy nankatony teniny dia lasa voahozona. Ieva tena laza fa tsara tarehy, ieva tena laza fa tsara bikabe, ka efa tsy nankatony teniny dia lasa voahozona. Ni vehivavy ilaina, ni vehivavy modely, ni vehivavy delaina, izay mankatony teny.
sady mipanjaka vehivavy tsara sady malaza kanefa tsy nanaky ny vadiny dia lasa noroaina sady mipanjaka vehivavy tsara sady malaza nefa tsy nakato ny vadiny dia lasa noroaina ny vehivavy ilaina ny vehivavy modely ny vehivavy delaina izay mankatony teny ny vehivavy ilaina ny vehivavy modely ny vehivavy delaina izay mankatony teny tsara dia vehivavy tsara miantso tompoko any abrahama nagitany zavatra rehetra ka sitrak'andriamanitra tsara dia vehivavy tsara nanao tompoko any abrahama nagitany zavatra rehetra ka sitrak'andriamanitra ny vehivavy ilaina ny vehivavy modely ny vehivavy delaina izay mankatony teny ny vehivavy ilaina ny vehivavy modely ny vehivavy delaina izay mankatony teny